Miarantitra ny araba indray tompolasy tompavy amin'izao aliny alady izao tonga eto anatin'ny fandarana mahery indray ianao faly masanao ary anaraka izany hatramin'ny farandray. Miarabanao mbola dia miarabany koa antsika rehetra ampity fanatanjahantena isongadina amin'ity hariva ity ao anatin'ny fandarantsika ny tontolon'ny baolina kitra manambahiny ihany koa antsika amin'ity hariva ity dia zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja triathlon fa etontsika anomboana ny fotoana amin'izao hariva izao dia ny tontolon'ny baolina kitra tsy mitsahatra ny manamboatra ny izay ahatsara ny klubany zareo avy eo amin'ny AS Saint-Michel izany izay mikendry sady ireo mpandimby ireo mpilalao zokiny. Ankoatran'ireo mpilalao zokiny izany izay andeha hiatrika ny fifaninanana afrikanina amin'ny herinandro iny ary dia nanao lalao fitsapana angalana ireo mpilalao latsaky ny 20 taona indray izay volavolaindy ao anatin'ny ekipan'ny AS Saint-Michel Hélico plus tir zareo ny alakamisy sy ny zoma lasa teo tetsy amin'ny kianjana alarobia. Mpilalao amanjatony latsaky ny 20 taona no namaly ny antso ny ekipany ASSM Hélico plus nandritra ny fitsapana nataony tetsy amin'ny kianjana alarobia ny alakamisy torakandro lasa teo. Nisy ny sivana natao tamin'ireo mpilalao na ny teo amin'ny lafiny teknika na ny teo amin'ny toe-batana. Mpilalao nanana ny toerana ny teo amin'ny baolina kitra Toandry Menakely, Lahitiny ary Yvon no ny tsara ireo mpilalao roa tamin'izany. Marina fa mbola nitoy ny andro zoma tolakandro teo tetsy amin'ny kianjana alarobia izany fitsapana izany. Raha ny nambarany Guillaume Maramilson, filoha mpitantana ny ASSM Hélico plus dia nijery ny mpilalao zandriny andimby ireo zokiny no tena tanjona amin'izao hetsika izao. Eo ihany koa ny eritreritra ananganana ekipa ho an'io sokajy-taona io. Ny tanjona zany fanabeazana sady fanomanana mpamolavolana ny hoavin'ny ankizy hiditra ao amin'ny ASSM Hélico. Dia ireo ankizy ireo ve hanao an'ilay hoe kategoria latsaky ny 20 taona sa hoe hanamafy an'ilay ekipa ao anatin'ny division voalohany? Hanamafy sady tezaina zany zareo ireo. Tsikaritra tena toerana fa maro ny mpilalao amin'ny sokajy-taona io no mamiratra eto andrenivohitra. Ny olana nefa dia ny tsy fisiny fifaninanana ho azy ireo aloha hatreto fa voatery any amin'ny sokajy hafa toy ny Ligue 2 sy ny D1 izy ireo no mampiseho ny talentany.